tenin'Andriamanitra solika fitaiza. Fandaharana atolotry ny radio teny fiainana miaraka amin'ny fikambanana hira sy filazantsara. Fitarian-kevitra ho amin'ny fandiniana ny soratra masina isan'andro. Fa tsy menatra ny filazantsara ao fa herin'Andriamanitra ho famonjena izay rehetra mino izany. Ny tenin'Andriamanitra solika fitaiza. Mbola faly tafaona indray aminareo havana zay manaraka ity fandarana ny tenin'Andriamanitra solika fitaiza eto amin'ny radio teny fiainana ity, ary dia mirary indrindra ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra tompontsika. Nandritra ity herinandro 12 ka hatramin'ny 17 oktobra ity dia nibanjintsika sy nampivelarina ny fandiniana ny loa FDB manao hoe amin'ny anaran'i Jesosy Tompo, Andriamanitra manavotra ny mpanota. Amty andro asabotsy 17 oktobra ity kosa dia mbola hoe Andriamanitra miantso ny mpanota hanavotra azy. Andriamanitra miantso ny mpanota hanavotra azy. Ary satria andro farany mamarana ny herinandro ity asabotsy ity dia fanaontsika ny manao jeritodika sy fandravonana zay voambarana andritra zay herinandro lasa zay, ilazana zay iverina fa azo marina sy tsara songadina tamin'izany. Fenitra lehibe ny tandrofina zay manorona fantaran-kevitra rehetra ny fanazavana ny dikan'ny loha hevitra, ary ireo lafo-kevitra samy hafa koa zay voakasika amin'izany hatrany. Arak'izay mikasika ny atao hoe fanavotana no ny banjintsika nandritra ity herinandro ity, ary andeha rehefa zany ho resantsika eto ny amin'io. Voalohany mazana dia atao mifangaro an-tsain'ny olona sasany tsy tenenana hoe ny sainy maro aza ny hevitry ny teny hoe fanavotana sy ny teny hoe famonjena. Raha raisina ara-potokevitra dia tsy mifanipaka tsy akory ireo teny roa ireo fa mifaningotra aza. Fa ny famaritana akaiky sy mora raisina azy dia ny hoe ny fanavotana dia endriky ny famonjena, na koa fiasan'ny famonjena amin'ny alalan'ny famelan-kely koa izany. Mikasika io famaritan-kevitra io dia tondrona voalohany indrindra ny dikan'ny anaran'ny Tompo dia ny anarana hoe Jesosy. Araka ny anambaran'ny filazantsara Mateo azy manao hoe amin'ny anaran'ny Tompo ny anarany atao hoe Jesosy, fa izy no hamonjy ny olona ho afaka amin'ny fahotany. Mateo 2:20 zany. Raha atsorina ny atao hoe fanavotana eto dia ny famonjena na fanafahana avy amin'ny ota. Faharoa, miaraka amin'izany koa ny hevitry ny hoe famerenana amin'ny tompony sy amin'ny taniny na koa amin'ny laoniny zay lasa amin'ny tanany hafa na tompony hafa na an-tany hafa. Dia toy ny fanaovana sistany ny Israely zany tany Babilôna ka ilana fanavotana. Dia ny fividianana azy indray mba hiverenany amin'izay tena tompony sy loharan'ny mpoirany ary taniny aviny. Dia ho Jeremia manambara ny asa-panavotana nampanaovan'ny Tompo azy manao hoe ary ianao Tompo dia niteny tamiko ka nanao hoe vidinao volany saha ary makava avolombelona na dia efa voatolotra eo an-tanan'ny Kaldeana zany tanàna. Jeremia 2:13 zany 5:20. Dia mandravona zany fanambaran-kevitra zany ny tena nampilazain'ny Tompo any Isaia mpaminany manao hoe fanketriny ry Jakoba izao no lazain'i Jehova izay nahary anao sady namorona anao ry Israely io. Aza matahotra ianao fa efa nanavotra anao aho, efa niantso ny anaranao aho, ahy ianao. Fanavotana ataon'Andriamanitra mba handraisan'ny olona ho an'ny tenany, handraisan'ny olona ho an'ny tenany zay ataony hoe oloko ianao.
raha dika amin'ny foto-kevitra ara-tsoratra masina momba ny asa famonjena izany dia izao no azotsika andikana azy izay voavarotra ho an'ny ota babo ampianantanan'ny satana voafatotro ny aizan'izao tontolo zao reo navotan'Andriamanitra na novidian'Andriamanitra ary novidiny lafo dia tamin'ny rany Jesosy Kristy zanany zany araka ny epistily voalohany so tamin'ny Petera amin'ny toko voalohany 7:20 fa raha tsy misy raha latsaka hoy ny epistily Hebreo dia tsy misy famelan-keloka zany hoe tsy misy fanavotana araka ny voalaza ao amin'ny Hebreo toko 7:20 io. Ny fahatelo manarak'izany tsy ny lafy ny onitra no ny ota ihany sy ny famotsorana avy eo am-pelantanan'ny satana ihany anefa no fiasan'ny fanavotana nataon'i Jesosy Kristy fa manana ny lanjany indrindra amin'ny lafy ny fifandraisantsika amin'Andriamanitra sy ny firaisantsika antoka aminy. Ahoana zany? Ny fanavotana dia voalohany fampitonena fahatezerana, lazaina koa hoe fampionoana pahatezerana raha ny Romanina toko 7:5 ny tondrontsika. Koa ny ran'ny fanavotana dia azo lazaina ho fanefitra amin'ny fiarany fitsaran'Andriamanitra ny ota eo amin'izay nanota sy ny fandringanany voka-dratsiny dia ny fahafatesana. Fa ny fahafatesana no tamin'ny ota. Manarak'izany ny fanavotana dia famitranana ny fihavanana amin'Andriamanitra indray izay marina sy fahatorana amin'ny alalan'ny fanekena ifanaovan'Andriamanitra amin'ny olona. Koa ny hazo fijaliana izay azo lazaina hoe nikorinan'ny rany Jesosy dia midika ho fanamariana ny fanekempanavotana izay vitany. Foto-kevin-korenana no fisafisaitsika vetivety teo ry havana fa ny mahaliana antsika dia ny hoe endrika tohinina sy fomba manao ahoana no ivelarana zany isam-panavotana zany eo amin'ny fiainantsika andavanandrom-piainantsika mihitsy ary iainantsika izany eo amin'ny lafim-pinoana kristianina sy ny lafiny fifandraisan'ny olona ankapobe amin'Andriamanitra koa. Ny fahamaliana zany fanontaniana zany dia miompana indrindra amin'ny fanazavana entin'ireo lohahevitra isan'andro no lazaina hoe koa zana-doahevitra hita amin'ny perikopy zany. Manao akory ny amin'izany raha fitinina inona sy ny reo FDB na fonjakevitra izay nisongadina avy amin'izany. Dia ireto reo FDB na fonjakevitra isika izay nisongadina ary tsara koa raha asongadinina. Voalohany, ny fanavotana dia natao ho an'ny mpanota tsy mahavo tena na miaiky izany ka mila mpanavotra. Mazava loatra fa tsy afaka hitady ny fanavotana na handray azy izay matoky zavatra hafa sy miantetra amin'izany mahavotra ny tenany toy ny hoe vola sy harena, fahafantaran'olona, ny fananana fahalalana sy ny sisa. Fa ny fahalalana mampieboebo i Paoly ary dia pitsika hoe ny fananana harena mampiavonavona raha tsy mitandrina. Zay toetra tena toherin'Andriamanitra izany araka Petera voalohany toko 5:5 fantatra loatra io. Raha vantanina ny fandraisana ny fanavotana ho famonjena dia miainga avy amin'ny fiaiken'ny mpanota, fiaikem-pahadosoana, fiaikem-pahalemena, fiaike-tsy fahanterahana, anefa koa fiandrandrana ny famonjen'Andriamanitra izay efa niahiny amin'izany tamin'ny nanomezany sy nahafoizany ny zanany dia Jesosy Kristy ilay zanak'ondro masina tsy misy kilema ho avotra ho an'ny maro sy izao tontolo izao araka ny epistiliny Jaona voalohany toko 2 ny amin'ny 2 izany. Jesosy Kristy no hany fanatitra ankasitrahan'Andriamanitra dia araka ny teny manao hoe ity ny zanako malalako izay sitrako. Izay ivelan'izany dia tsy izy, tsy fantany, tsy ankasitrahany sady fanatitra tsy atolotra ho azy fa ho an'ny demoni. Fa roa manarak'izany ny fanavotana ny mpanota dia asa ny fitiavan'Andriamanitra.
ny asa fanavotana no matateraka ny voalaza ny filazantsarany jaona amin'ny jaona toko fatero andiny fahinambiny folo fantatritsika loatra manao hoe amin'ny anaran'ny tompo fa toy izao no nitiavan'Andriamanitra izao tontolo izao nomeny ny zanan'ilay tokana mba tsy hovery izay rehetra mino azy fa hanana fiainana mandrakizay. Raha fintenina izy no nividin'ny mpanota, izy no namela ny helony, izy no manandratra azy ao amin'ny voninahiny, izy no mampandova azy fiainana mandrakizay, Jesosy Kristy. Tanteraka araka ny voasoratra hoe ary zay nitendreny no nantsony koa, ary zay nantsony Paoly no nohamarininy koa, ary zay nohamarininy no nomeny voninahitra koa. Epistily ho Romana toko 7:17. Fanomezana maimaim-pona zay raisina amin'ny finoana ny fanavotana omen'Andriamanitra. Fa voasoratra hoe fa tao amin'ny abiazan'ny ota no ny hoarany fahasoavana be lavitra. Epistily ho Romana toko 5:20. Ny haratsy ny olona no totoran'Andriamanitra ny famotram-pony izany. Ary zany no endrika sy fiasan'ny asa fanavotana, fa ny fitiavana amin'ny soratra masina manarona fahotana maro. Petera 1:4-5. Ny hevitra fahatelo sady farany dia tsinona fa ny amin'ny perikiopa zay atolotra antsika amin'ity andro asabotsy 17 oktobra ity. Ka no hevitra zay banjina amin'izany ho isika dia manao hoe amin'ny anaran'ny tompo, Andriamanitra miantso ny mpanota hanavitra azy na handray ny fanavotany. Dia araka ny tenin'i Jesosy manao hoe tsy tonga aho izy iantso ny marina fa ny mpanota. Mateo 7:17-20. Nivaky teny dia ny Isaia 5:5-5 ary Mateo 7:17-17. Dia hitantsika fa misy fitarihan-kevitra ny amin'izany. Rehefa ny olona no tsy mahatsiaro miantso an'Andriamanitra dia Andriamanitra no miantso azy. Ny hoe tsy tonga ho Jesosy iantso ny marina dia mampantany ihany zany angamo misy marina. Hoe Paoly hoe tsy misy marina na dia ray aza. Fa ny antson'Andriamanitra dia ny hanamarina ny indrindra ny mpanota, izany dia amin'ny alalan'ny fanavotana zay ataony na atolony ho azy. Ka fatafitohinana teo amin'ireo mpitarika jiosy araka ny fantatritsika ny arahan'i Jesosy sy ny faneraserany tamin'ny mpanota. Zay azo doika hoe koa saribedy kokoa eo mason'Andriamanitra ny amin'ny mpanota mahalala miaiky sy mibebaka no ireto fariseo sy ny namany to mitafiso miamboninahitra eo amin'ny fiarahamonina sy ny toerana loka nefa feny fiatsaram-belatsy. Fa ny fiatsaram-belatsy dia fanalahidy arafesina izay tsy mahavoa ny fanjakan'ny lanitra. Andeha fehezina ty fandravonana jeritodika ary fampiorenana ity fandarana solika fitaiza zay fitarina ho amin'ny fandiniana ny tenin'Andriamanitra. Raha fehezina ny fanavotana nataon'i Jesosy mpisorona be lehibe zay namaky ny lanitra araka Hebreo 4:4-4 dia io no fanalahidy zay mamoa ny varavaran'ny lanitra, hidirana amin'ny fanjakan'ny lanitra sy andovana izany mandrakizay. Na iza nandray izany dia afaka hiteny tahaka ny Jomba izy anao hoe raha izao dia fantatro fa velona ny mpanavitra. Jomba 7:5-5. Dia izany fanomezan'Andriamanitra araka ny teny Jesosy, satria velona ho dia ho velona ianareo. Ny fahaveloman'ny Kristy zany no fanavotana lehibe zay fa nanolora ny tenany mba ho velona tahaka azy koa ary velona mandrakizay noho ny fahasoavan'Andriamanitra. Ho amintsika rehetra ny fiadanan'i Jesosy Kristy tompo riavako, mpamonjy sy mpanavitra antsika. Amen. Ny tenin'Andriamanitra solika fitaiza.
fandaharana atolotry ny radio teny fiainana miaraka amin'ny fikambanana hira sy filazantsara. Fitarian-kevitra ho amin'ny fandiniana ny soratra masina isan'andro. Fa tsy menatra ny filazantsara ao fa herin'Andriamanitra ho famonjena izay rehetra mino izany. Ny tenin'Andriamanitra solika fitaiza.